Mamaky ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 12. Korintiana voalohany toko 12 andininy fa andininy fa efatra ka hatramin'ny fa enina hatramin'ny fa fito mantsy azafady. Dia aveo hodinganintsika izay rehefa aveo dia hiditra any amin'ny fa 12 indray tsika andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 14. Hitanao ve? Vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy, zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy aso. Hodingantsika ilay izy dia any amin'ny 12 indray. Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra ireo momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany. Dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy, na jetilisa, na andevo, na tsy andevo. Ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray, nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Aleluia. Mbola misy any bokin'ny Romana any, dao vakitsika tsy maninona. Romana toko 12. So dia tapaka eo ny jiro mantsy. Romana toko 12. Andininy fa 3, manomboka eo amin'ny andininy 3. Amin'ny anaran'i Jesosy, Romana toko 12 andininy 3. Fa noho ny fahasoavana nomena dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavinavikevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatra ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy ny asa izay rehetra momba ny tena. Dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Aleluia. Mitoy lavabe io ao rindrinao fa tsy vakitsika ilay izy fa rehefa ny an-trano mba vakianao manokana izany. Inona ny zavatra rentsika atao anatin'ilay izy, atao anatin'ny rehefa namaky an'ilay tetsika dia inona ny zavatra entsika miberimberina atao anatin'ilay izy? Momba ny tena. Izay rehetra nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy dia tonga momba ny tenany. Amen. Ary ao anatin'izany tsy mino no mandrafitra ny tenan'i Kristy. Izay rehetra mino an'i Jesosy, izay rehetra nandray ny fitiavany, izay rehetra novonjeny, nanaiky ny famonjeny sy ny asa-pamonjeny teo amin'ny hazo fijaliany. Tsisy mandrakizay zany hoe tsy an'i Kristy izy nefa ka momba ny tenany, na ihany koa hoe momba ny tenany, na hoe tsy momba ny tenany izy nefa an'i Kristy. Fa matoy izay an'i Kristy dia momba ny tenan'i Kristy izy izay. Amen. Vaovao mahafaly voalohany zany ao anatin'ilay izy dia izao hoe novidiana ho momba ny tenantsika. Amen. Tsy mendrika te-hakao an'Andriamanitra ve zany? Raha mahatsapa hoe momba ny tenany ianao, ataovy mafy ny te-hakao an'Andriamanitra. Aleluia. Ao anatin'izany anefany tsy afaka ho tonga momba ny tenantsika raha tsy nandray azy tenany mihitsy. Rehefa tsy nandray azy tenany mihitsy sika dia tsy ho tonga momba ny tena na dia maharesy lahatra be mihitsy ary momba anao hoe tena izy kosa momba ny tenan'i Kristy voajerena ny endriny. Fa ianao naray ny tenan'i Kristy, naray an'i Kristy ao am-ponao. Dia eo ianao nantsoina hoe momba ny tenany manomboka eo. Ary izao tsy novidintsika noho ny amin'ny fahaizantsika manokana, tsy novidintsika noho ny amin'ny fahaiza-manao manokana. Raha nividy antsika Andriamanitra dia tsy noho ny amin'ny fahaiza-manao antsika, na ny zavatra ananantsika, na ny endrika ananantsika, na ny zavatra mety mahafinaritra eny amintsika, fa novidintsika satria tiany. Amen. Novidintsika satria tiany. Raha ny kapasite antsika, eny ianao mety manana ny maizy anao, fa ao anatin'izany tsy maizy anao no hifidianan'Andriamanitra anao, fa ny fitiavana. Amen. Mety manana ny toeranao ianao fa tsy ny toeranao no fitiavanan'Andriamanitra anao, fa ny fitiavana. Ohatra anankiray tonga dia men'ny Baiboly ny ariary be any Peterany tsy nahay nanoratra fa novidian'Andriamanitra izy. Izany hoe tsy ny fahaizany izany no fidianana azy. Misy kosa nefa manana ny toerana, ohatra hoe Matio izao mpamory hetra, nanana ny toerana Matio,
fanofidian'Andriamanitra koa izy zany hoe fifangaroany zavatra be deaibe zany eo amin'ilay hoe tenan'ny Kristy. Tsy miankina amin'ny kapasitean'ny tsirairay avy tsy hoe raha ihany zany ohatrany tsy tenan'ny Kristy ko izy ary ohatrany ozy le filazantsika azy teto hoe moa hoe donto fa tsy hoe donto izy akory dia tsy tenan'ny Kristy tsy tenan'ny Kristy izy rehefa Kristy no ndraisy ny tao am-pony sy ny fidy azy. Aleloia. Ao anatin'izany mifalifa voafidy ho tenan'ny Kristy. Voninahitra ho antsika izany tsy nitoerantsika any am-piasana ny mamarina antsika fa ilay fifidianan'ny Kristy ao am-pontsika. Amen. Ilain'ny Kristy ianao. Ao anatin'izany samihafa ny momba ny teny, samy manana ny asany io. Tsy voatery mitovy avokoa ny momba ny teny ary izay mihitsy ny zavatra miprezizeny teto hoe maro izy izy momba ny teny. Zany maro zany tena be dia be zany tsy voafaritra zany. Samy ilaina avokoa ireo. Ilaina ny tanana, ilaina ny tongotra amin'ny tanisa mihitsy izy ato hoe maso izy tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy ilaina ianao sy ny sisa. Natao amin'ny hoantso samy hafitsika. Natao amin'ny andraikitra samy hafitsika. Rehefa miaraka amin'ny tompontsika dia izao tadio foana fa miaina ao anatina fahasamihafantsika. Fahasamihafana tsy entina hifampitahana fa fahasamihafana entina hifampilana. Fahasamihafana tsy entina hifampitahana hoe misy zavatra vitany hafa dia tsy maintsy vita koa zany vitany hafa ve tsy ho vitantsika. Fa fahasamihafana izay entina hifampilana eo amin'ny zavatra tsy vitanao mihitsy no natao hiantsoana an'ilay olona mahavita azy. Tadio tsara. Misy zavatra tsy ho vitako mandrakizay mihitsy. Sitraka. Misy zavatra tsy ho vitako mandrakizay fa mety ianao no havita azy. Tsy maintsy mila anao zany. Misy zavatra koa nefa ny tonga dia miaversa ohatr'izay ianao misy zavatra tsy ho vitanao mihitsy fa tsy maintsy izany havita azy. Zany hoe tsy mandeha solo zany izy hoe ohatran'izay zany hoe ianao rery any dia atsony ianao fa izy tena hoe ianao misy zavatra vitanao tsy ho vitako, misy zavatra vitako tsy ho vitanao. Dia tsy maintsy mifampilitsika ao anatin'ilay izy. Nisy fotoana ako tadidiko tsara mihitsy, nisy fotoana nanao fifampizarana tamina toerana anankiray. Dia rehefa vita ilay fifampizarana dia izao. Dia nisy nametraka fanontaniana tao anatin'ilay toerana zany dia ozy mantsy anazy hoe ilay izy hoa voavaliko fa izao pasteur tovy mavaly kokoa an'izay. Izay no teneniko anazy. Fa hovaliko ianao araka ny soratra masina fa izao za tsy mpampianatra ho Izay no teneniko anazy. Izay no teneniko an'ilay tao anatin'ilay violina. Za tsy mpampianatra ho dia izy mety mazava kokoa an'io satria mpampianatra. Ohatran'izany zavatra takiana amintsika. Manome ohatra anao zany ao anatin'izy ianao koa mety efa niaina an'izany. Fa izao rehefa eo amin'ny fetranao dia tena ekeo hoe tsy vitanao. Fa tsy ezahana azavaina eo misamadidaka eo zanakatodoan'olona avy eo rehefa vita ilay zavatra. Fa izao tonga dia lavo hoe tsy nantsoinao, tsy izay ilay fahasoavana ato anatiko. Misy fahasoavana ao anatinao fa izao tsy izay ny antsoina dia hipetraka. Amen. Fa za kosa nefa namaly azy araka ny soratra masina fa izao tsy natao mpampianatra dia normal be tsy ho haiko mety hoe amin'ny mampampianatra azonareo nga mantiako tenenina. Ny tiako tenenina zany ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia izao ny fahaizantsika mety hoe mahay manazava kely ihany angambany amin'ilay izy araka izay mety napetraka ny tompo ao anatiko. Fa izao tsy tena hoe ny fahaizako manazava kely an'iny tsy midika hoe ho ampianary koa ilay zavatra avy eo. Azonareo ilay izy. Hitanareo ny dadanay izao mahay mikitika fiara. Rehefa simba ny fiara tamin'izany dia izy mikitikitika an'izy eo dia velona tokoa ilay izy. Fa tsy midika izany hoe asiana soratra ao an-tokotaninay avy eo hoe garage, hoe asiana manomboka hoe garage zany ao an-tokotany satria vitan'ny dadanay ny namelona fiara. Tsy ohatran'izany ilay izy. Fa misy zavatra afaka ataonao, vitanao, fa tsy midika hoe izay no nametrahana anao. Amen. Tsy midika hoe izay no nametrahana anao. Tsy hoe niozongozona nivon'ny zanakao dia vitanao nanongotra azy dia hoe dentiste ianao manomboka eo zany. Fa ao anatin'izany manaiky ianao hoe za tsy natsoinao amin'izany. Amen. Mila mamantatra ny tenantsika sika ao anatin'ny tenan'i Kristy. Mila mamantatra ny toerantsika sika mba hahafahantsika mitoetra tsara sy mifantoka ao anatin'izany. Amin'ny fotoana amin'ny tanana midongotongotra dia eo amin'izay mikorotana ny zavatra rehetrarehetra hoe za ho andeha tsy isy farantsony. Fa ao anatin'izany ianao tsy maintsy ny tanana tsy maintsy mieritreritra hoe za tsy natao hany. Fa izao aleo ny tongotra nanao an'izany. Tadio tsara ao anatin'izany. Jerevy tsara ny fa ao anatin'izay fahasamihafana izay mahafinaritra be mihitsy ilay mifampily. Rehefa tena tsapanao ilay izy rehefa mbola tsy tsapanao aloha dia ohatrany hoe io savaly foana mety foana io rangaha. Fa izao rehefa tena tsapanao hoe ao anatin'izay amin'izay misy fetra koa dia misy zavatra kosa nefa fetran'ny hafa dia mahafinaritra be io mifampily io. Amen. Tonga dia henonao mihitsy hoe tena zany ilay tsy vitako zany fa ihany na mahavita an'izany. Zany indray ilay vitako zany fa aloha ataoko fa zany mba mahay kely an'izay.
ohatran'izay le fiarahana amin'ny tompo ao anatin'le izy. Tiako tenena zany fantaro ny toeranao, aza mitongo toerany hafa. Amen. Tsy voatery eto zany a. Any misy anao any fantaro izay nametrahana anao rehefa hoe tena eo hatreo ny fahasoavana napetraka ny tompo atao anatiko mahakasika an'izay dia eo petraka eo. Fantaro ny toeranao dia mifantoha amin'ny toeranao. Amen. Fantaro ny toeranao amin'ny tompo. Ianao rehefa momba ny tenan'i Kristy dia misy toeranao ao zany. Misy toeranao ao. Tsy mamaritra an'izany mihitsy ny fijerin'ny hafa, tsy mamaritra an'izany ny fijeriko anao. Fa ianao dia mila mahafantatra fa manana ny toeranao ianao ao amin'ny fiarahana amin'ny tompo, ao anatin'ny tenan'i Kristy, ao anatin'ny momba ny tena ianao dia manana anjara toeranao ianao. Aza merikirika amin'izay ny antsoina ny hafa. Hoe fa ahoana nareo tongotra ity fa tsy maintsy mipeka amin'ny tany ve? Fa ny tongotra dia natao hipeka amin'ny tany dia izay zany izy normal be, tsy ho arak'ilay tanana ilay izy satria nahoana ny tanana aty ambony aty. Azonareo ilay izy? Zany hoe misy zavatra ho ataon'ny tanana tsy voatery ho fantatro ny tongotra. Fa ny zava-dehibe dia izao no mipetraka eo amin'ny toerana nametrahana azy. Misy zavatra voatery ho ataon'ny hafa tsy voatery ho takatrao. Satria nahoana? Ianao tsy natao ao amin'ilay izy. Azonao ilay izy? Tsy natao ao amin'ilay izy dia normal be tsy ho azoko ilay izy satria nahoana? Za tanana izy tongotra. Izy mipeka amin'ny tany izy, za misandratra ambony rehefa aty am-piangonana. Rehefa manomboka mijery ao anatin'ny hoe toeran'ny hafantsika fa tsy mifantoka amin'ny toerantsika dia anomboka amin'izay ny fampitahana. Anomboka amin'izay mety hoe fireharehana na mety hoe fanambani-tena ihany koa ao anatin'izany. Fa rehefa mifantoka amin'ny toeranao ianao dia anomboka hita hoe ny kolokolo amin'ity toerako ity no hifantohako, himasoko. Izay ataon'ny hafa any, izay niantson'ny hafa niantson'ny hafa azy, fa za hifantoka amin'izay niantson'ny tompo ahy. Amen. Fa ao anatin'izany anie ry havana teneniko anao fa raha iny moa zany ny tongotra andindinika ny tanana dia hoe ao am-piangonana ve raha Sitraka rehefa mitarika dia asan-drato ny tananao fa tsisy hoe asan-drato ny tongotrao mihitsy. Dia ampitany tenana izy ve zany amin'ny tanana. Dia iny koa ny tanana fa hiteny hoe nareo tsy misandratra mihitsy fa izay rery ihany no misandratra. Rehefa tonga ny fampitahana dia misy fanambani-tena. Rehefa tonga ny fampitahana dia misy fireharehana. Rehefa tonga ny fampitahana dia misy fiheveran-tena ho zavatra. Fa rehefa ao ny fifantohana dia samy mamindra arak'izay ny antsoina azy avy ny tsirairay avy. Amen. Aza mijery ny hafa zany. Amen. Fantohy ny antsonao. Aza mieritreritra hoe izay manandraikitra ety ve zany tsia? Sika rehetrarehetra momba ny tenan'i Kristy dia natao hifantoka ao anatin'izay ny antsonao. Izay mampandrisika anao ao anatin'izy hoe fantaro ny toeranao ao amin'ny tompo. Dia mifikira mafy amin'izany, dia mimpanjina an'izany, dia mirosoa amin'izany lalan'izany. Fa eo ny toerana tsara indrindra ho anao eo amin'izay nametrahan'ny tompo anao. Tsy misy rôla ao momba ny tena. Sahoana? Kristy ny rôla ao momba ny tena. Kristy ny rôla ao amin'ny tena. Tsy misy rôla ao momba ny tena. Fa sika rehetrarehetra dia samy miasa mitoetra eo amin'ny toerana izay nametrahana azy. Any mety misy evangelista mandehandeha, any mety misy mpaminany mandehandeha. Ilay tena izy ny resahako. Any misy ina moa izy ity mpampianatra mandehandeha, any misy pasteur mandehandeha. Fa zany rehetrarehetra zany dia samy mitoetra eo amin'izay niantson'ny tompo azy avy. Zany mahatonga na misy fotoana tsy te hiditra ao anatiny hoe ino misy ity? Tsy tena hoe miresaka betsaka mahakasika ny zavatra tsy haiko sy tsy nametrahana. Satria nahoana raha vao hiresaka an'iny dia ilay niteneniko teo manakorotana zavatra, manakorotana ny teny zany. Fa rehefa mitoetra ianao amin'ny zavatra nametrahana anao dia hitanao mihitsy hoe na ianao raha mahazo aina ao anatin'ilay izy. Rehefa mitoetra ianao amin'ny tena, rehefa manao ny asany tsara ny tanana, dia na ny tanana raha mahazo aina ao anatin'ilay izy, fa ndanany mandeha tongotra, mandeha tanana, mandeha mody. Mandeha tanana zany mandeha mody ianao. Fa na ny tena rehetrarehetra raha mikorotana, ny organe rehetrarehetra mikorotana. Aza hitongina izay zavatra tsy nametrahana anao, fa hifantohy izay zavatra nametrahana anao. Amen. Tsy maintsy mikomprendre ny tsy mety amin'ny tena hafa zany tsika ao anatin'ilay izy. Rehefa tsy zaka ny tongotra ilay tsy manao kiraro dia mpanao kiraro izy e. Satria izay mety aminy. Fa tsy hoe izay tanana ary tsy manao kiraro ko ianao indray ny hanao kiraro. Fa hita fa izay mety aminy. Satria nahoana tongotra izy dia manao kiraro. Izay no mety aminy. Aza ampitoviana amin'ny tanana izy. Fa rehefa tokony hanao kiraro ny tongotra dia ampanao kiraro izy satria izay mihitsy natao azy. Azonareo ilay izy? Ny tanana tsy natao hanao kiraro dia normal be raha tsy manao kiraro izy. Gant mitovitovy ihany zany. Kiraro ny tongotra manao ba, ny tanana manao gant, mety ihany zany. Fa rehefa tonga amin'ny kiraro kosa, izay ny sahaza ho an'ny tongotra. Dia ny tanana tsy sahaza ho an'izay. Azonareo ilay izy? Fantaro ny toeranao. Dia mipetra tsara ao anatin'izany. Mitoera tsara ao anatin'izany. Mety betsaka zao manontany tena hoe dia za zany inona ao anatin'ny momba ny tena e? Tena tsy haiko mihitsy hoe inona ary zany a? Mandrisika aloha zany ao anatin'izy hoe fantaro ihany momba fantaro ihany toeranao zao ao anatin'izy a. Rehefa mamaky an'io Korintiana io ianao dia misy zavatra be dia be tany saina ao.
dia ianao no apresiako zany hamaky anazy rehefa any an-trano. Ao am-bokin'ny Romanina koa izy mbola milaza an'izany. Fantaro ao anatin'izany. Fa na tsy fantatra ao aza dia izao, mety mipetraka amin'ny fantaniana hoe izaho zany inona ao momba ny tena zany, inona zany ao amin'ny tenan'i Kristy. Mety tsy fantatra ao ilay izy fa izaho tia hiteny androany. Tsy voatery ho fantatritsika koa zany e. Mandrisika zany hampafantatra. Ny hafantarana ho azy kanefa tsy voatery ho fantatritsika ihany koa ilay izy nefany. Dia inona ihany zany ny andrala sitraka. Fa mandrisika hampafantatra fotsiny hoe fantaro. Mitenena amin'ny tompo hoe tompo inona mba nametrahanao, inona ny fahasoavana napetraka ao atao anaty kokoa, afahako manompo ny momba ny tena, afahako manompo ny tenan'i Kristy. Fa na tsy fantatra ao aza dia izao ny zava-dehibe ry havana, mila mampandroso ny tenan'i Kristy isika. Ao amin'ilay andininy fahafiry izy teo. Tao hiverenako kely ilay Korintiana faharoa, Korintiana voalohany toko 12 teo hoe misy milaza izy eo ambonimbony eo hoe andininy fa mety tsy voatery hitana micro any ahy mety tsy voatery hitendry any ahy, mety tsy voatery hira any ahy, fa zaho ahasoa ny tenan'i Kristy. Amen. Teneniko anao tsy afaka manamaivana ny momba ny tenitsika fa misy ilana azy avokoa reny. Za tsy afaka manamaivana ny momba ny tena hafa. Ny momba ny tena hafa koa tsy afaka manamaivana. Ka sika zany tsy ady ao anatin'ny zaza maivamaivanina, tsy anao anjany tsika tsy akory. Fa ianao fotsiny tonga dia matsapa anatin'ny fonao hoe tsy afaka manamaivana ny rakoto aho. Na mety hoe tsy ilaina, na mety hoe tsy mahavita ny vitako azy izy, misy ilany tompo an'io, tsy ianao no nifidy azy. Alleluia. Za no nifidy anao noho izany misy ilany tompo anao. Ka na mety tsy tena hitako loatra za, mety tsy miteny fa mety hoe tsy tena hitako loatra ohatra. Ianao ihany koa mety tsy tena mahita loatra ny hafa hoe inona ny tena ataony, fa zao misy ilany tompo an'io. Misy ilany tompo ny nametrahana ny volomaso. Misy ilany tompo ny nametrahana ny fanondro adala. Arak'izany anarany zany. Mety hoe tsy ilaina izy loatra raha tsy rehefa tezitra. Fa zao nefany ilaina io. Manandramana ianao rehefa tonga any an-trano hoe manandramana efa efa nandramako ity, mitondra harona mavesatra. Dia aza ampiasaina ny fanondro adalanao, fa tsisy apoy mihitsy ny tananao. Andramo anefa mora reraka kely. Efa nandramako zany teneniko anareo zany. Aza ampiasaina ny fanondro adaly fa ny tany rantsanao anankiefatra atao. Fa mora reraka kely ny tananao. Fa rehefa mipetraka iny fanondro adaly iny, henonao mihitsy hoe misy apoy le izy. Andramo zany rehefa tonga any an-trano, andramo amin'ilay bidon jaune ao an-tranonareo io. Fa mety. Tiako tenena ao anatin'izany misy zavatra ohatry ny eritreretintsika hoe inona izany anaran'izany rehefa hoe fanondro adalako. Fa teneniko anao fa ilaina io. Amen. Amaraparanako azy sady ao anatin'izany, tsy mbola marana fa amaraparanako azy dia izao. Ny zavatra tokony avesatra ao am-pontsika ry havana rehefa natsoina ao momba ny tenitsika dia izao. Aoka avesatra ao am-ponao hoe ahasoa ny tenan'i Kristy. Raha mifoy ianao ny maraina dia irio ao anatin'ny fonao hoe ny ahasoa ny tenan'i Kristy no iriko Andriamanitra. Ny ahasoa ny tenan'i Kristy, ny tenan'i Kristy tsy eto ihany. Fa izay rehetra nandray ny fitiavany mandendeha ihany, izy avokoa reny. Izay rehetra nandray ny fitiavany nandendeha ihany, izy avokoa reny. Ka irio ny ahasoany reny. Aoka tsy ianao ny tena hoe anakorotana ny momba ny tena rehetrarehetra zany. Mba tsy ho amin'ny alalantsika anie zany. Amen. Tsy ho amin'ny alalantsika na ampikorotana ny organa rehetrarehetra zany hoe satria ve tsy fantatro, satria ve tsy mahaho ny tena mihitsy le vava dia iny fa tonga dia narary daholo ny kibo rehetrarehetra. Tsy ohatran'izany anie. Fa mba tena hoe raha tsy maintsy isaina ihany dia izao ny ahasoa ny tenan'i Kristy. Alleluia. Irio ny ahasoa ny tenan'i Kristy. Ny olona matetika rehefa ohatra hoe ety ambony tany zany dia hoe za mialohan'ny alako hoe tena manahirana mihitsy raha toa ka tsy mahatsangany zavatra. Ohatrany tsy mety amin'ny saiko mihitsy raha tsy mahatsangany zavatra mialy aty fa za miteny aminao, raha za no anontanianao, tsy mety amin'ny saiko mihitsy raha tsy mahasoa tenan'i Kristy mialohan'ny alako eto ambony tany. Satria nahoana? Satria izay no mavesatra ato am-poko ary tiako avesatra ny amponao ihany koa. Ny olana ry havana tsy hoe ny anaranao ve mbola mipetraka rehefa maty ianao, tsy izany ny zava-dehibe. Tsy hoe natsangana iny ianao mialohan'ny hafatesanao. Fa raha tena momba ny tenan'i Kristy ianao dia izao ny zavatra mavesatra ao anatinao. Ahasoa ny tenan'i Kristy mialohan'ny alako eto. Amen. Renaribonge nisy fotoana nanontaniana dia hoe inona zany mba tena fanirianao mialohan'ny tsy fantatro rehefa hialy ety ianao dia inona mba fanirianao? Hoy izy hoe ahazo fanababo ho an'Andriamanitra. Ianao ve tsy manina raha omena vola be sy ohatran'izany, tsy izany izy niriko. Fa fanahin'olona maro. Ry havana andao ho apetrakintsika tsy hoe fotom-pisainan'Andriamanitra aminao fa tiako tenena hoe fotom-pisainan'ny apôstôly mihitsy ao anatin'izany dia izao velona ho an'ny hafa. Raha manao vavaka ianao dia afaka ataonao vavaka tsara mihitsy izany hoe Andriamanitra apetrao atao anatiko manokana ny ahasoa ny fanahin'ny olona.
hafa. Apetrao ato anatiko ny asoa ny tenan'i Kristy, asoa fiainan'olona maro. Tsy fiainana andavanandro fotsiny efa tsara be ny manampy sy ny zavatra maro samihafa. Fa fiainana izay ampandroson'ny olona sy ampiorina ny olona ao amin'ny Kristy. Aleloia. Aza mijanona fotsiny eo amin'ny fanasoavana ara-piainana, mety be ireny. Efa hitan'ny tompo ireny ataonao ireny. Fa ao anatin'izany ry havana, irio ny ampijoro ny hafa ao amin'ny Kristy. Ampijoro ny hafa, ampandroso ny hafa ao amin'ny Kristy. Zany dia anisan'ilay hoe mahasoa. Ary tena izay mihitsy ary ny voalohany ao anatin'ilay hoe mahasoa. Raha misy zavatra ho ataontsika dia mazavatra izay mampijoro ny hafa ao amin'ny Kristy, fananganana ny olona rahalavo izy. Korintiana voalohany 4:12-12 milaza hoe raha fatra-paniry zava-panahy ozy izy dia ny ampandroso ny fiangonana manina ozy izy. Tadiaviny indrindra. Ampandroso ny fiangonana, fampandrosona ny fiangonana, fampijoroana ny olona ao amin'ny Kristy. Fampandrosona ny fiangonana dia izao sady fananganana izay lavo. Mba tsy hoinao anie rehefa misy lavo dia tena inao indray vao mainka ataovy ihany. Fa atsangano izay lavo, atsangano izay reraka, apodio izay niala. Izay niala tiako tenenina hoe tsy niala fiangonana, fa izay niala matoritory eo amin'ny Kristy. Varimbariny, reny ilana antsika senao anie reny. Isany dia davinao ampody an'ireny olona izay mety hoe mbola mirenireny andreny. Zao tontolo izao ve? Zany. Ianao no andrasana amin'ireny. Ianao no andrasana amin'izay olona. Matoritory sy matimaty ihany. Ny afo any aminao no andrasana, amelombelona ny afo ny hafa. Ny faherezana any aminao no andrasana, ampahery ny fakoviany hafa. Aoka tsy sika no fampihemorana fa ho fampandrosoana ao anatin'izany satria izao ny asoa ny tenan'i Kristy dia izao fampandrosoana sy fampiorenana ny olona ao amin'ny Kristy. Aleloia. Ao amin'ny 9:12 izy dia milaza hoe ary rano sofina ozy izy. Anao izy satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena. Koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana. Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimboloana. Fandriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Verina kely amin'ilay zavatra andresahako teo hoe indraindray tsika mieritreritra hoe ho zavatra ho ampitoviana avokoa ty zavatra ty. Fa tsy natao ampitoviana mihitsy sika mba ahafahantsika mifanasoa. Raha maso avokoa izy ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana. Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimboloana. Izay ny mahasarobidiny fahasamihafana ry havana. Satria raha mieritreritra tsika hoe indraindray manko tsika ohatra hoe fantatritsika zany hoe za maso, reko mihitsy hoe maso aho raha vavy maso aho. Fa ao anatin'izany rehefa tsapan'ilay olona hoe maso izy dia tadiaviny ho maso avokoa ny olona rehetra. Anareo ohatra ny tsy maso ah. Fa natao ho samy hafa isika mianakavy. Dia ao anatin'izany miverina ihany amin'ilay teniko teo, mifantoka tsara amin'ny mahamaso anao ianao. Amen. Dia mifantoka tsara ny tanana ao amin'ny mahatanana azy. Fa raha fandrenesana avokoa izay aiza ary izay fanimboloana, mifantoka tsara ny sofina ao anatin'ny atao hoe fandrenesana zany. Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony, araka izay tiany io. Tsy araka n'izay tianao, tsy araka izay tiany hafa, fa araka izay tiany. Amen. Aza midongy zavatra hafa. Fa teneno hoe apetrao eo amin'ny toerana izay efa nametrahanao ahy Andriamanitra. Aoka ho eo amin'ny toerana izay efa nametrahanao ahy. Ao anatin'izany amara-paranako azy dia izao ry havana, tadio tsara, zava-dehibe ny fidianan'Andriamanitra antsika, tsy noho ny fahaizantsika. Zava-dehibe ny fidianana antsika momba ny teny, mifalia ao anatin'izany. Raha misy vavaka tokony ho fisaorana isan'andro ao anatin'izany dia izao hoe misaotra Tompo fa mba nataonao isan'ny momba ny tena, na dia tsy ahoana tsy mety hoe tsy haiko tsy mahavita inina sy tsinona azy. Dia misaotra fa mbo nataonao ho isan'ny momba ny teny. Faharoa manarak'izay dia izao, fantaro ny toeranao ao amin'ny Kristy dia mitoera tsara eo amin'izany. Ianao tsy ho adinina amin'izay nataon'ny maso raha tsy maso ianao. Ny tanana no adinina raha tanana ianao zany dia ho adinina amin'izay tokony nataon'ny tanana ianao, fa tsy ho adinina amin'izay tokony nataon'ny maso. Fa ny maso no adinina amin'izay nataon'ny maso, fa ny tanana dia ho adinina amin'izay nataon'ny tanana. Noho izany, fa toa tsara amin'ny mahatanana anao, maso ve ianao, fa toa tsara amin'ny mahamaso anao. Inona ihany koa, tongotra ve ianao, fa toa tsara amin'ny mahatongotra anao. Amen. Any amin'izay misy anao any zany. Manakery any amin'izay misy anao amin'ny fiainana andavanandronao mihitsy zany. Fahatelo manarak'izay dia izao, irio ny asoa ny tenan'i Kristy. Aza manao ohatra ny tahaka an'izao tontolo izao zany hoe za tsy maintsy mametraka tantara vao miala eto ambonin'ny tany. Tantara inona no apetraka ao eo? Fa ao anatin'izany irio hoe Tompo ao.
za raha mbola velona milohan'ny alako hoe tsy za ty ahasony tenany Kristy. Raha mbola omenao fofonaina dia zao mandra-piala ny fofonaiko tiako indrindra raha mba tena ahasony tenany Kristy marina. Tsy anakorotana ny tenany Kristy, tsy hanimba ny tenany Kristy, tsy hanina moa izy ity. Tsy vao mainka tena hoe hanimba zavatra eo amin'ny tenany Kristy fa zao ahasoa ny tenany Kristy. Tsy voatery ho fantatrao ozy izy. Mety mipetraka mantsy izany fanontaniana izany amara-paranako azy hoe mety ohatrany hoe lasalasa saina eo tsika dia hoe za zany rianona zao mba mitarika fotoana, rianona mba mitory-teny, rianona mba ohatran'izao. Tsy ety ihany ny atao hoe tenany Kristy. Tsy ety ihany. Samy mandeha araka izay nanoratany Tompo araka ny sitrapony fotsiny io. Fa tsy hoe ety ihany. Noho izany isory ao anatin'ny saina le hoe za tsy mba manao ninina ve zany miaraka amin'ny Tompo. Manao ninina ianao ka. Ilay ny Tompo ianao ka. Ny Tompo mila anao. Fa fantaro dia manana fifandraisana aminy hafantaranao an'izany. Tsy fantapatatra ho azy fotsiny kosa nefa zany aloha e. Tsy fantapatatra ho azy zany. Fa mifandray aminy ianao dia hitanao eo avy eo. Tsy izay zavatra malaza amin'izao fotoana izao hoe iny fa nanao an'izao daholo io ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao dia iny koa ianao fa ilingligo aniko. Nefa ny ianao tsy natsoina ao amin'izany. Fa misy an'izao hono dia ohatran'izao indray hono dia izao indray. Tsy ohatran'izany ilay izy fa zao mitoetra eo amin'izay nametrahana anao. Inona ny itsoina anao dia eo ianao. Fantatrao ve ilay izy? Petra tsara. Raha tsy fantatrao ilay izy, fantaro. Nandeha ataoko hoe tsy fantatrao mihitsy ary ilay izy. Dia izao ny zava-dehibe hoe ahasony tenany Kristy. Aoka nanatoe-po ianao izay ahasony tenany Kristy. Amen. Teneny eo akaikinao ahasoanao hoe ahasoanao ah. Ny akavisy akavanana mihitsy ahasoanao ah. Amen. Manana tanjona manatan'izany ahasony tenany Kristy manomboka androany. Amen. Aza mandehandeha ho azy zany. Aza avela ho velombelona fotsiny zany ianao. Aza avela iaina fotsiny ianao dia ohatran'izao tontolo izao ihany hanoratra tantara tsy hisy farantsony. Fa ao anatin'izany tena hoe ho an'ny Tompo. Ho an'ny Tompo ny fahavelomako. Velona androany ho an'ny Tompo. Ary ny Tompo tsy hitako fa ny eo akaikiko ny maneho azy. Alleloia. Toe ary hitsangantsika ao anatin'izany. Asaiko ianao hitsangana. Ivavaka tsika ao anatin'izany ilaza hoe Tompo. Misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany. Misaotra ny amin'ny asa fifidianana izay nataonao tao am-ponay. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny Alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.